La iainana isan'andro ary lasa andavanandrom-piainana ny resaka fahatapahan'ny herinaratra ary ny fahatapahan-drano ihany koa izay nampanenoantsika lakolosy tany am-piandohan'ity fandarana ity ary averina mba ho reniny tompona ndraiky mpanjakana hoe mijaly ny marary eny amin'ny hopitaly Soavinandriana hopitaly miaramila satria dia misy havana marary moa ao amin'izao fotoana izao efa fotoana vitsivitsy lasa izay hatramin'izao dia tapaka ny rano ary tapaka foana ny rano indraindray ohatra ny amin'ity maraina ity zao raha ny vaovao azonay teny zany dia hoe ny any amin'ny rihana voalohany ihany no mandeha dia misy ny ampiny rehetra zany dia tsy mandeha. Ahoana moa ny itsaboanao marary amin'izany raha ny rano izay tena farafahakeliny ilaina zany hoe nécessité besoin vital raha ohatra ka any amin'ny hopitaly zany na marina olona salama renao mila rano maika moa fa ny olona any amin'ny hopitaly vao maika marary le olona raha tsy mahita rano na mba hoe hidiovany fotsiny ihany toeram-pivoahana zany maloto tsy azo eritreretina intsony mikroba amin'izany nefa ianao amin'ny toerana tokony hoe hitsaboana marary tokony mba hoe ho sitrana zany fahasitranana ny tadiavinao fahasalamana vao maika indray aretina ny hitanao vokatra izany fahavretrana izany na ny rano aza tsisy ka zay no mahatonga ako ampaneny lakolosy hoe or mpitondra fanjakana or premier ministre lehibe ny gouvernement izay ministre ny fahasalamana mijaly ny olona ao amin'ny hopitaly miaramila Soavinandriana io fa ny rano tsisy nanomboka zoma tsy nisy ny rano tsy nisy indray ny rano sabotsy maly alatsinainy indray dia tsy nisy ny rano any tamin'ity maraina ity dia rihana voalohany ihany mandeha ao aloha zany zao asa moengany mba hoe mba niova zany zao ohatra amin'izao nresahako tato anatin'ny plateau zao tato anatin'ny antenne zao fa iza moa le retsika tsy possible intsony mihitsy ny eritreretina an'le fiainana eto Madagasikara raha ny anatin'ny hopitaly toerana tokony hitsaboana izay tsy tokony ho tapaka mihitsy satria anisan'ny fatra eritreretina fa stratéjika tsy azo tapahana na ny jiro na ny rano ny tapaka mamono olona kolaka ange zany zay le teneniko anareo hoe lasa hoe non assistance à personne en danger zany ny fihetsiky ny fitondram-panjakana satria tsy manao ninina fa manao croiser les bras manakombo-tanana eo anatria ny fahasahiranana tahaka an'izany nefa zany tena zavatra kely tsy maintsy ilaina raha mitsabola any amin'ny hopitaly zany ianao